ry avana malala mpifaliana no zontsika miona to zao indray iara-iay ny tenin'andriamanitsika andray fampianarana tsara zany keo amin'ity andro meny tompantsika ity ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadana ran'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika zay nanolotra ny tenany ny fahotantsika anafana antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy zao araka ny sitrapon'andriamanitra rayntsika amen. Alarobia 3 septambra 2022 imanjina antsika lohateny manao hoe velon'ny finoana ny mpino andeha ariavana hidera sy ankalazan'andriamanitra isika zay matoky an' Jehova dia tahaka ny tenibohitra ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay Jehova manaova soa amin'ny tsara sy ny mahitsy fo amen. Vavaka isika Andriamanitra mpanasitrana ianao ary velona mandrakizay ka mitondra fahavelomana ho anay koa satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra misaotra sy midera ary mankalaza sy manome voninahitra inarinao masina izay Tompo manatonao mpanetreteny izay mamindra fo aminay ary mamela ny erikay no niavitra netin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho anay Tompo amaky sainy nofinay izay dia taria amin'ny fananao masina mpamantarana ny sitraponao fa velon'ny finoana izay aoka hitomo ny finoanay anao ilay masina aminaran'i Jesosy tomponay naovanay izany mivavaka izany amen. Ny mofinainao antsika amin'ity unité avana malala dia hitanao ny filazantsara nosoratan'i Matteo 5:20 ka ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidôna ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsona anao hoe mamindrafo ho aho tompoko zanaka Davido ny zanako vavy ampahorin'ny demony loatra fa izy tsy namaly teny azy dia nanatona ny mpianatra ka nangataka taminy anao hoe roa izy fa miantso mafy atao ritsika ary izy namalika nanao hoe
tsy ndrahanao afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely fa nanatona ihany raha vehivavy dia nenkohaka teo natseny ka nanao hoe tompoko vonjeo aho fa izy namalika nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka mananimpy azy ho any amboakely fa hoe raha vehivavy marina zany tompoko fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay tsombotsombo latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany dia namaly Jesosy ka nanao tamin'ny hoe raha vehivavy lehibe ny finonao tongava aminao araka izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray malala ao aminao ny fiadanana izay avy amin'ny Jesosy Kristy ilay tiantsika. Mofinaina ho antsika an'io no vakiana tamintsika teo. Filazan'ny tsara ny Matteo 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia tantara nanasana Jesosy ny zanakavavy ilay vehivavy Kananita. Ny toejavatra tsapa dia izao ny fiorenana amin'ny finoanan'i Jesosy koa ho anao koa aza miaotra miantso vonjy amin'ny Jesosy. Zany revana aza miaotra miantso vonjy amin'ny Jesosy. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'ny tany izany iantso. Ny hoe miantso dia voambolana milaza ny ikan'ny mila vonjy na ikan'ny olona miantso vonjy eo. Antsoantso manahira makarary sofina no nataony. Porofon'izany ny nanaovan'ny mpianatra hoe roa izy fa miantso mafy ato arintsika. Makareny tsofina tsy matahotra izy ary tsy azo norarana fa niantso mafy ary nila vonjy tamin'i Jesosy. Toy izany ry havana no mendrika ataontsika raha miorina amin'ny finoantsika. Aza miaotra, aza manaiky ho fefenana rarana, miantso vonjy aminy rehefa tery am-panahy ianao. Miorena amin'ny finoanan'i Jesosy. Ka dia izao miezah mamantatra ny momba azy, miezah mamantatra ny momba azy. Mamindra foako tompoko zanaky Davidy hoy ilay vehivavy. Fantatsara Jesosy fa Mesia, ilay tonga hamonjy izao tontolo izao. Mesia no ao an-tsainy rehefa ambarany hoe zanaky Davidy. Nalala tsara ny maha-Mesia an'i Jesosy raha vehivavy. Faritany Sidona no niavian'ny vehivavy ity ary faritany mifanila amin'ny Galilea, faritany Jesosy nanaova ny asa magaky zany. Azo antoka fa efa nandre ny momba an'i Jesosy ny asan'i Jesosy raha vehivavy. Ianao koa ry havana raha te ampitombo ny fahalalànan'i Jesosy dia miezah miaino ny nataony ka mamaky soratra masina fa ao ny milaza zany. Aza vela andalo fotsiny ny teny rehetra nitoriana sy filazana momba an'i Jesosy. Raha vao vitanao zany dia hitombo amin'ny fahalalàna sy orina amin'ny finoanan'i Jesosy ianao. Ka noho izany miezah mamantatra ny momba azy eo ambany fitariany ny fanahy masina rehefa miaino toriteny sy fampianarana na mamaky soratra masina. Zany ry havana miezaka angatahana anao indray hivelomanao amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ray izany ry havana ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Dia vavaka isika. Tompo, misaotra no nofinaina ny menao anay izay milaza fa mila miorina amin'ny finoana an'i Jesosy amin'izay manjo ny teny ka tsy miaotra miantso vonjy aminy fa miezaka mamantatra momba azy kosa. Misaotra to fa lehibe ho anay sy ho an'ny finoanay zany ko ampitomboany ny finoanay iazanay manatona anao fa mariky ny fahavelomanay zany. Tompo, sitrandro marary ka omenao fanantenana ho amin'ny fanasitranana. Mpanasitrana mahindrindry ianao ka toany ny asa fitsaboana. Tompo, ampirezy azy ny manjo ary vonjeny marisikola ary sahirana. Izinjovanao ry any am-pigajana ihany koa. Ny fiazakazany amin'ny asa mandrarato, ny fianarana, ny tokantrano ary ny fikasana tsara rehetra avy mizara ho anay mantsy ho fahasoavanao. Koa tanterao tompo izay mahasoa ny mpanomponao tsirairay avy. Ny vavakay dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanasitrana anay izay efa nampiombona anay hivavaka hoe ranay io izay ny an-danitra ao masinana eny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny min-danitra. Mihaona an'io izay anona sahaza ao anay ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isan'ny fotoana ravina ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona
faoka ny fivavahana sy ny fona mba mifisaorana no entinao manambara fangatanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadan'andriamanitra sy ohatry ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Deon'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.